Serge Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lultranao ny fampalalam-baovao. azo raisina fa tsy mitombona ny didy avy amin'ny fitsarana afo momba lalam-pandrenina mikasika ny fitoriana ny Volorajoelina napetraka ny antoko republikanina nanamafy ihany koa ny fitsarana afo momba lalam-pandrenina fa tsy manana fahefana ilaza na hitsara ny fahaverezany zo pirenena malagasy nanana ny filoha amin'ny pireneny lozany tatao teto amin'ny firenena ny ordonnance 73/015 noraisin'ny général Ramanantsoa izay nanafona ny budget provincial la Oitabera Randriamanantsoa zava-dehibe ho ny fanazavany ny fahasahiny antoko malagasy miara-miainga izay laza fanafony ordonnance io ravantany tantana ny firenena mitombo ny trangana kolokolo manerana ny nosy ary mahazo vahany zany aty amin'ireo firenena mahantra toa ny Madagasikara tsy hita mazava ny kilan'ny ezaka ny fanjakana na mafisan'izay araka ny songadina nandritra ny valandresaka na mitinana ny fivorim-be isan-taona fanao n'ireo parlemantera miady amin'ny kolikoly vitsy ireo mpanakanto mivony kolotsaina ny enti-paharazana any kalasambana eny amin'ireo tambazotra tserasera sy ny fitaovam-pifandraisana samihafa ny fivoizan'ireo mpanakanto zandry ny kolotsaina vahiny hoy ny mpanakanto Rajery Valia Androany amin'ny alakamisy ho avy izao no hanomboka ny famoahana rano avy amin'ny tobo nokleary any Fukushima izay simba vokatry ny fipoahana 12 taona lasa izay fanapahakevitra izay tsy eken'ny mponina ny antoerana indrindra ny fanjakana sinoa ny antsiprian'izay finaritra tomboka lasy tongovavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny ality tena ny abrahaba ary manasanao ihany koa anaraka izany hoentsika manokatra ny fampalalam-baovao izao akatoko ny fividianana filoha amin'ny pireneny izao no hitarafana raha tena manaja ny tany-tandalana ny ampitondra ankehitriny ary ahitana ihany koa fa tena maleo tena ny fahefa-pitsarana eto amintsika amin'izao fotoana izao iaino ny feo ny fieritreretany tokoa ve mipitsaraka tena hitsara amin'ny marina ary sa anambara araka ny lalàna ny andininy fa 270 ao anatin'ny code de la nationalité matoan-datsoratra mivaraontsana na araky ny fitenin-jatovy hoe mipanika ny mpitondra fanjakana ankehitriny toy ny natao amin'ny bodongerina fotsiny sisa ny fiatrehana ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao tsy azo ny ambakaina amin'ny rentirenty sy ny fisehosehoana ivelany fotsiny intsony ireo vahoaka ireo tsy ny mpanara-baovao irery intsony no liana sy manaraka akaiky ny mety ho fanapahan-kevitry ny mpitsara momba ny nationalité frantsay ananany Volorajoelina fa ireo vahoaka mihitsy tsy arakaraka io famoriam-bahoaka sy ny artista sy anaovana resabe io fa tena miandy ireo olona ireo ny vary zaraina sy ny sisa raisina ihany tena manaja lalàna ary anaja tena ve Andriamatoa any Rajoelina raha tena manaja lalàna izy tsy ho sahy akory anambara ny firotsahako vidiny tsy tahotra akory ny ilazana fa tsy afaka ary tsy tokony rotsaka intsony izy fa ny lalàna tena demokraty ve Andriamatoa any Rajoelina sy ny pomba azy ka anao modely ny demokrasia ampiarina eto Madagasikara andeha ampianarin'ny Senegalais ny lalantsaina demokratika ka anao tahaka ny filoha Macky Sall ve Andriamatoa any Rajoelina sa mbola amita tena ity filoha ny tondra ny Madagasikara mizaka ny zopirenena frantsay ity enatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara sy aty Afrika ny fitaka be vava na haute trahison nataony nitondrany ny firenena tao anatin'ny 5 taona tany ampametrahana ny antota-taratasy filatsahako fidina tamin'ny taona 2024 dia efa nandainga sy namitaka izy mbola isy mpitsara osa iray petsapetsa aminy ve amin'izao taona 2024 izao ka andika ny andininy 270 ao anatin'ny code de la nationalité iaraha-andainga aminy anamarina azy amin'ny fanomezana taratasy osoka amin'ny fizakana izy ho pirenena malagasy ve ny mpitsara malagasy raha iny ekipy ary tsy anaraka ny tena feon'ny fieritreretany ny mpitsara dia izy ireo mihitsy no mitarika ny tsy fanarahan-dalàna
sy ny tsy fampitokisana eto Madagasikara izahana takotakonana izany rehetra izany. Mipetraka amin'ny fanontaniana aiza ireo tandroka ary ny vozona amin'izany rehetra izany. Tokony hianga any ambony ny ohatra amin'ny atao rehetra amin'ny fampanaran-dalàna. Tsy te halala izany anefa ireo mpitondra fanjakana ankehitriny madiva hifarana fiam-pitom-piasana ireto. Didiko fe lehibe, fampitahorana, didiny be sandry sy vavabe, fa hoany fanapara-pahefana no atao amin'izao fotoan'izao. Raha fotsy be verilaona ve ny vahoaka malagasy ka iandry izay igadonana, sa mbola mitoetra ilay hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa, andry ihany. Miampy sy amafisina amin'ilay hoe misy farany ny zavadrehetra. Samy hotsarainy tantara amin'ity taninjanaka ity, hoy ilay mpanao politika iray izay. Iverenantsika izay raharaha nationalité any filohan'ny repoblika izay rehefa avy ao fanohizantsika ny fampahalalam-baovao. Lozany tatao teto amin'ny firenena ka tsy niteraka fampandrosoana ny ordonnance 73/015 ny raisin'ny général Ramanantsoa izay nanafoana tanteraka ny budget provincial hoy ny administrateur misotro ronono Tabera Randriamanantsoa tamin'ity androan'ity. Zava-dehibe ny fahasahin'ny antoko malagasy miara-miaingy izay laza fa hanafoana tanteraka io ordonnance io raha vantany amin'ny tantana ny firenena hoy ny fanazavany hiteraka fampandrosoana ho an'ny isapatra indray. Henri Florion. Namotika tanteraka ny firenena malagasy indrindra fa nivondram-bahoaka itsinjara-pahefana ilay ordonnance 73/015 noraisin'ny général Ramanantsoa izay nanafoana tanteraka ny budget provincial hoy ny administrateur misotro ronono Tabera Randriamanantsoa androany. Niteraka lesoka maro ity ordonnance ity raha ny fanazavany. Sarintsarina décentralisation avokoa no ataon'ny mpitondra ny fandimby rehetra hatramin'izay ary tsy nisy nanampiniavana ny hanafoana ity ordonnance ity izay hita fa namotika ny firenena malagasy. Io ordonnance Ramanantsoa zany io zany tena loza be tamin'ity firenena ity satria ny volan'ny commune ristourne zany satria ristourne commune nahafahany commune nanao ny école nanao ny route communale nanao ny fojaha amin'ny commune tao dia nirofona niakatra aty amin'ny foibe daholo. Ny volan'ny provincial nahafana natao nanaovana ny rue provincial satria nisy route provincial nisy fojafiafy agnatin'ny faritany dia nentina ty daholo amin'ny foibe anika ny nahatry ny commune hatram'izao sy mana vola tantanina izy satria ny ristourne moa ny vola kirikirainy isan'andro ao sisy tazonina akory fa miakatra ty amin'ny foibe daholo dia avy eo ny foibe amin'izay zany misy zazarana ity ny anareo subventionnena lasa subventionnena zany le commune subventionnena zany ny région hitasika ny gouverneur subventionnena fa sy mitatana ny le vola ao aminy. Ny mahagaga zay fitondrana avy teo président Raseraka 20 taona sy zenazay fa izy miteny décentralisation province autonome fa io sy ny foanana zay tonga teo daholo le président Marc Ravalomanana sy voafona io tonga teo i Razamampianina sy voafona io tonga teo i Andry Rajoelina am'izao am'izay milaza hoe fa manome volana faritany sy zay gnatao décentralisation. Namafisiny ity administrateur misotro ronono ity hatrany fa fotom-pisainana sy fomba fiasa vaovao no takiny ny fitsinjaram-pahefana amin'izao vanim-potoana ianantsika izao. Zava-dehibe raha ny nambarany ny fahasahin'ny ny antoko malagasy miara-miaingy ny hanafoana ilay ordonnance 75/015 izay nanafoana ny budget provincial no ity fanapan-kevitra noraisin'ny Ramanantsoa ity izay mifanohitra tanteraka amin'ny foto-kevitry ny fitsinjaram-pahefana. Raha io zany foana zay sika vao mitena le décentralisation miteny raha milasy foana zany io dia lasako vavany fotsiny zany décentralisation zany zay ny soraka ny président azo tamin'alina miteny hoe ho foana koa vonina zany izy tena vonina zany zanao le décentralisation tena marina araky reny kabarona amin'ny tourneny reny hitondra fampandrosoana raha voafoana io satria ny commune amin'izay mitatagna le volany fa sisan'le subvention 30 millions de FMG 40 millions de FMG zay sy mahavita ninina akory nefa amboniny zay le vola miditra ao aminy
agnatin'ny taona raiky ambonin'zany 30 millions FMB zany am'izao ane ny aty amin'ny foibe daholo manao ny école manao réparation ny école aty amin'ny foibe daholo manao ny hôpital aty amin'ny foibe daholo manao route communale fitalohany izy sy zany raha fona io a dizy daholo manao an'izay manao ny réparation ny école manao ny opération ny hôpital manao recruter ny mpampiarana zay mitaky fanaovana entatra sy any amin'ny tokony ho izy ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara ny fanazavana hatrany ary isan'ny fanamby lehibe ary teraka famparisoana ny tanjony antoko malagasy miara-miaingy izay hanafoana ity ordonnance 73015 ity. Araka ny fanatsidika tao anaty lohatenim-baovao teo nivoaka ny hariva teo ihany koa ny didy avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena mikasika ny fitoriana ny Filoha Rajoelina izay napetraky ny antoko republikana tahaka ny mahazatra azo raisina fa tsy mitombona ny didim-pitsarana nivoaka nanamafy ihany koa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenena fa tsy manana fahefana ilaza na hitsara ny fahaverezan'ny zoam-pirenena malagasy izay anana ny filohan'ny republiky amin'izao fotoan'izao ka eton Andriatsilafo. Nivoaka zao ariva ny didy avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenena mikasika ny fitoriana napetraky ny antoko politika ho an'ny Filoha Rajoelina. Voalaza tamin'izany amin'ny andininy voalohany fa lavina ny fangatana fitsarana hatrehiny rehetra. Milaza ny andininy faharoa fa tsy manana fahefana ilaza na hitsara ny fahaverezan'ny zoam-pirenena malagasy nananan'ny Filoha Andry Rajoelina ny ACC. Araka izany ao amin'ny andininy fahatelo raha io didy navoaka ny ACC io azo raisina fa tsy mitombona ny fangatahana tsy ho isan'ny kandida mahazo mirotsaka ho fidiana ny Filoha Andry Rajoelina. Tsy ahifina antony roa lehibe no nametrany antoko republikanina fitoriana ho an'ny Filoha Rajoelina teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana sy teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany teny anosy. Ny tsy fizakany intsony ny zoam-pirenena malagasy nefa mitantana ny firenena ary faharoa ny fanitsakitsana ny lalana velona sy manan-kery ary ny fanosihosiana ny fiandrianam-pirenena. Noho ny Filoha mizaka ny zoam-pirenena frantsay no nametrana ny fitoriana teny amin'ny fampanoavana ary requête en invalidation ny firitsahako fidian'ny Filoha Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 no napetraky ny antoko republikanina teny amin'ny ACC ny 14 Jolay 2024 lasa teo. Raha ny fanazavan'ny mpisolo vava tamin'ny fotoana nametrana fitoriana io nanana 2 andro ny ACC amalina izany. Ny mahagaga ny rehetra androany 12 Aogositra vao nivoaka ny valin'ny fitsaran'ny ACC momba izany. Raha ny zava-misy ihany koa efa tamin'ny taona 2024 io fa androany efa fantatra fa naka nationalité française ny Filoha Rajoelina ka tsy tokony mahazo certificat de nationalité malagasy intsony. Ny ACC ihany koa dia efa manaiky ao amin'ny considérant faha-13 fa nationalité française i Andry Rajoelina. Mazava ny voalazan'ny lalàna momba izany ary tsy tokony isy adefitra intsony. Asa hanao hoanandray ny makasika ny certificat de nationalité malagasy izay andrasany maro ihany koa amin'izao fotoan'izao no mety ho fahazony ny filohan'ny republika izay fa voaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny AIFID izay navokarany Transparency International. AIFID izay isan'ny fitaovany iray natao hanampiana ny olom-pirenena amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'izay kandida ho vidiana andro mpividianana Henri Florian. Ho fanampiana ny vahoaka malagasy tsy vakovolo ijery sy amakafaky ireo kandida rehetra hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny volana Novambra ho avy izao nambolavolan'ny AIFID izay isan'ny fitaovana hanampiana ny olom-pirenena malona ny fifidianana teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny fibentoerana izy ireo. Isan'ny fitaovana entina hanampiana ny olom-pirenena mpifidy amin'ny fanapahan-kevitra manoloana ny latsabato ity AIFID ity. Raha ny fanazavana. Ny AIFID moa zany dia fitaovana izy ity no vokarina mba hanampiana ny mpifidy hanao safidy voasaina sy voalanjalanja amin'ny fifidianana ho avy. Satria ny zavatra hita hatramin'izay dia lasa ohatran'ny hoe mampiaya ny fomba fisafidintsika malagasy anireo olona ho vidiana fifidianana samihafa. Fa ity moa zany fifidianana filoham-pirenena ny akaiky indrindra antsika. Fa ity fitaovana ity dia afaka ampiasaina amin'ny fifidianana rehetrarehetra. Le izy zany dia mipetraka voalohany indrindra aloha ny amin'ny hoe misy information na tsoakevitra mila ananana aloha rehefa andeha hifidy. Dia anatin'izay zany misy an'ireo teboka 4 tsara ho fantatra alohan'ny andratsaham-bato.
Ny tiako ampahafantarina koa hoe misy paikady maromaro ny ampiasainay ao anatin'ilay izy zany. Ny anankiray ihany dia fanabeazana ny olom-pirenena. Izay ny anisan'ny anton'ity aifidy ity. Hoe na iza mizara vola sy ny sisa dia apetrao amasotsivana maro-potitra ny safidinareo fa aza miditra ao anatin'izay le hoe kolikoly ara-pifidianana izay zany. Arofanina ny aifidy ho an'ny mpifidy manderina ny nosy ahafahany tsirairay misafidy mazava sy hanome laharam-pahamehana ho an'ireo kandida mamaly ny filany. Misy enina ireo masontsivana ampiasaina amin'ity aifidy ity izay izany omena ny olom-pirenena tsirairay avy ahafahany mahalala bebe kokoa ireo kandida tsirairay. Voalohany indrindra mombamomba ilay kandida, fari-pahaizana ny fotom-pivelomany ny fifidianana efa natrehany sy ny sisy. Faharoa dia hoe raha efa olom-boafidy ny kandida mety firy ny mpahavitany ny fampanantenana nataony teo aloha. Ary nanahoana ny fahombiazan'ny fitantanany koa, ohatra hoe ny tsara ve ny toe-piainana teo anatin'ny fitondrana izay nentiny. Fahatelo, moa ve mety nisy raha-pitsarana efa navoampangazy na navoatonontonina ny anarany na izy na ny manodidina azy satria tsy miasa rery ny olona. Eo ihany koa ny hoe drafitra ra-pandrosoana rosony moa ve maro-potitra afaka tanterahana anatin'ny 5 taona dia ny fanambarana papiamaso ny loharanom-bola ampiasaina dia anisan'ny singa iray lehibe mazava ho azy apetrakay ao anatin'ilay izy satria mbola tsy niova foana ilay zavatra voizina hoe hevitra ny vidiana fa tsy vola. Dia izay zavatra izay zany hoe mifameno ao anatin'ity aifidy ity daholo ireo adisisika sy ireo antso efa nataonay tao anatin'izay 2 taona izay. Isan'ny tantona raha ny fanazavana ny anaparitaka ny aifidy ity mba hanampira ny tsirairay amin'izay kandida mety hofidiny mandritra ny fifidanana filoham-pirenena. Ho an'ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra kosa, isy ny fanentanana maro samihafa alefa amin'ny onjam-peo raha ny fanazavana ny transparency hatrany. Ho zariana maimaimpona ho an'ny olom-pirenena sy ny fikambanana rehetra ny aifidy mba hanampira ny vahoaka malagasy sy vakivolo amin'ny safidiny ka safidy hevitra no hivoatra mandritra ny fifidanana izay ho filoham-pirenena. Mitombo ny trangana kolikoly manerany tany ary mahazo vahana zany aty amin'ireo firenena manitra toa ny Madagasikara. Tsy hita mazava kila ny ezaka ny fanjakana namafisan'izay hatreto araka ny songadina nandritra ny valandresaka hanamitinana ny fivorimbe isa-taona fanaon'ny GOPAC na ny Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption natao tany Doha Qatar izay nandraisa ny firenena malagasy anjara ihany koa. Iray amin'ireo firenena nanosiny ny Convention des Nations Unies contre la corruption ny 6 décembre 2020 i Madagasikara mitovy amin'ireo firenena maro lavitra ny ezaka ary betsaka amin'ny teboka voalaza ny fifanarahana no tsy voahaja. Ireo no isan'ny FDB ny songadina nandritra ny fivorimbe isan-taona fanao ny GOPAC na ny Organisation mondiale des parlementaires contre la corruption natao tany Doha Qatar ny 9 sy 10 martsa izay nifandraika tamin'ny 20 taona ny sy ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny kolikoly io. La corruption augmente partout dans le monde. Mitombo manerana izao tontolo izao ny kolikoly, tsy ampy ny ezaky ny fanjakana mongorana azy, tsy keritra ny kila ny fandraisana anjara mavitriky ny fanjakana amin'ny fifanarahana isan'ny toko momba ny ady amin'ny kolikoly, saingy tsy ampy ny fanomezana sehatra ireo parlementera anatin'izay. Mety ny tsy fahafantarana ny asan'izy ireo no antony, eo ihany koa ny tsy fampiny tantsoroka amin'ny ankabeny. Nandrafitra iraisam-pirenena ihany koa aza tsy mahafantatra fa isan'ny tompon'andraikitra azo atonina amin'izay dinika ety miady ny kolikoly izay amin'ny parlementaire. Et les parlementaires comme des représentants à consulter. Tsy dinika ambony latabatra sy fanasoniavana fifanarahana fotsiny anaraka izany ny ady amin'ny kolikoly hoy ireo parlementaire mikambana eo anivon'ny GOPAC ny rehetra no takiana andray anjara manomboka amin'ny fitorohana ho an'ny olom-pirenena, eo ihany koa ny fampiaran-dalàna sy ny sazy mifandraika tsy isiny tsy maty manota eto amin'ny firenena ho an'ny tompon'andraiki-mpanjakana sy ireo rafi-pitsarana izay andrasana hatrany ny fahaleovantenany. Androany no nanao ny famitinana ny fivorimbe tany Qatar ny fivondronan'ny parlementaire afrikanina miady amin'ny kolikoly.
Isan'ireo antoko politika nanao soniny charte de bonne conduite des partis politika ihany koa ny antoko FTT na ny firaisakina ny tia tandrazana tamin'ity androanyity izay tarihany kandida ho filohan'ny pirenena Tahina Razafinjoelina. Zava-dehibe ny firaisakina eo amin'ny samy malagasy ho izy ka viana ny tokony ho resahana fa tsy olona. Ao anatin'izay tontolo ny fifidianan'izay. Zava-dehibe ny firaisakina eo amin'ny samy malagasy, hoy ny eo anivon'ny FTT na ny firaisakina ny tia tanindrazana, raha nanao soni ny charte de bonne conduite des partis politique teny amin'ny FS androany. Ny FTT no antoko politika fa 420 nanao soni izany raha ny hita teny an-toerana. Manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ankehitriny, nanamafy ny kandida fa viana ny tokony ho resahana fa tsy olona. Ary zay zavatra zay raha viana ny resahana dia hevitra ny miady ary ny hevitra afaka mifamena. Fa ny olombelona mantsy misy ampo, ny olombelona mantsy misy voninahitra ka sahirana be tsika amin'ity fanompon'olona ity. Dia izay zany no averina indray androany hoe firaisan-kina ny tanjony. Ary zava-dehibe isaorana indrindra ny Frederic Herbert tanaka an'izao fanapahan-kevitra izao. Fa io fanatanterahana azy koa ny tena zava-dehibe satria raha mbola iaina ao anaty fifankahalany ity firenena ity dia tsy misy fampandrosoana. Iteny anareo fotsiny any Rwanda. Fantatrisia tsara fa firenena efa ataontsika modely matetika zany any Rwanda dia tsy azo atao tsiny ny miresaka fiaviana fa mampigadra. Ohatra fotsiny zay teneniko anareo zany. Tsy azo atao tsony. Vao mitenena zany hoe Hutu Tutsi dia efa mampigadra. Zay le tsy misy fampandrosoana ao anaty korotana. Ankoatr'izay, nanamafy ity farany fa tokony hoajaina ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Tsy maintsy miova ny fomba fijery ahafahana miady ilay fahavalo tokana dia ny fantrana. Iainanareo hitanareo ary marobe ny olona ny antso nanontany fa manina ny kandida hafa no misy eo amin'ny gazetinareo dia osika ny gazety tsy anay. Ny fahalalan'ny fanaovan-gazety dia tokony hoajaina. Ka tsy azo atao tsony zany hoe fanaovan-gazety manompo olo tokana. Aleo alalaka ny asa fanaovan-gazety. Ary zany koa marika fa tsy manana elanelana mihitsy amin'ny kandida rehetra isika. Fa raha misy ary azo hifanampiana, inona moa ny olana. Tena tsy maintsy miova le fomba fijery. Tsika zany raha mbola hifanenjika, mbola hifanao défi, mbola hifaninana dia very. Fa ho an'ny Madagasikara izy fahavalo tokana no ataontsika. Fahavalo tokana dia ny fahantrana. Raha ny loharanom-baovao azo, misy 20 hatreto ireo antoko politika nanao soni ity charte de bonne conduite des partis politika ity teny anivon'ny FES. Mbola ito rapitso izany ary ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy rapitso ihany koa ny mikasika ity charte ity. Zay amin'ireo antoko politika anjatony zany no nanasoniany ny charte de bonne conduite iny hatreto. Fa isan'ny hotely lehibe iray manana ny mampiavaka azy ny Coco Lodge ao Mahajanga izay mikendry hatrany ny tolotra miavaka. Ho fanomezana fahafaham-po an'ny mpanjifa izay ataon'izy ireo isaky ny zoma hariva. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Mitoetra ny tolotra miavaka ataon'ny Coco Lodge ho antsika eto Mahajanga isaky ny zoma hariva. Ato amin'ny Coco Lodge moa zany isaky ny zoma hariva misy an'le dîner cabaret fa iarahantsika malala, misy animation en musique, misy espace enfant, dia amin'izao koa misy défilé de mode iarahantsika amin'ny agence maromaro eto Majunga. Ka aza misalasala zany mandeha ato amin'ny Coco Lodge rehefa zoma hariva satria ato zao misy menu spécial foana isaky ny zoma, dia misy animation, piste de danse, dia mbola misy défilé de mode ihany koa iarahantsika manalazy, iarahantsika mifety, dia iarahantsika misakafo. Misy ihany koa ireo tolotra ho an'ireo vahiny izay maniry andalo eto Mahajanga indrindra amin'izao vanim-potoa mpiara-tsasatra izao. Dia Coco Lodge anisany ataoko hoe toerana mandray mpanao vakansy satria misy chambre ato amintsika Torina, misy restaurant isakafoanana maraina, atoandro, hariva, na dia alahady arany misokatra foana ny restaurant fa aza misalasala. Misy piscine koa ato amintsika, afaka manao piscine raha ohatra ka misakafo amin'ny restaurant, na dia tsy matory arany fa rehefa misakafo amin'ny restaurant dia fa afaka manao piscine ka aza misalasala mandalo mitsidika ny Coco Lodge Majunga be entre ny tribunal sy gendarmerie amin'ny lalana makana amin'ny Boariny akaiky kely en centre ville. Natao ho an'ny mpianakavy, natao ho an'ny mpinamana, indrindra ho an'ny mpifankatia ny hetsika isaky ny zoma hariva ao amin'ny Coco Lodge. Koa manasanao ary ny ekipan'ny Coco Lodge Mahajanga. Raha mila fanazavana fanampiny, antsony 034 07 011 11.
dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendry vetivety eo anadoka fohy ny voka-panadinana bakalorea ny Toamasina eo ihany koa ny mozika amin'izao fotoana izay mivoana amin'ny kolotsaina nentim-paharazana hoy ny mpanakanto Rajely Varita amin'ity androany ity ampahany amin'ny vaovao misogadana sy fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Studio 58 manolotra anao ny Oraza. Fampisehoana ny sabotsy 9 septembre amin'ny telo ratolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Itapakila hitanao amin'ny www.ticketplace.io na eny boutique masina rehetra. Lasity hivandry isoraka accordi Smart Handball machine musique akorondrano. Sponsor officiel Telma. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamelona ny araba trano tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay isan'ny teboka lehibe tsy ahafahana mametraka paikady maharitra. Amin'ny fampiroboroboana ny jony sy ny fiarovana ny arena na an-dranomasina na an-dranomamy tsy fampin'ny antotanisa. Mahakasika ny jony madinika eny anivo amin'ny ministera amin'izao fotoana izao ny fanana ny taremarika io izay hitondra vokatsoa maro ho an'ny fiarovana sy ny fanatsarana ny tontolon'ny jondro eto amintsika ny lahy Ranavison. Isan'ny lesoka lehibe tsy mahatomombana ny fametrahana politika amin'ny fiarovana sy ny fampiroboroboana ny arena an-dranomasina ny tsy fananana antotanisa mazava mahakasika ny resaka jony madinika sy ny toekarena manga. Maro ireo arena an-dranomasina mampiavaka ny Madagasikara izay miala ny tamingana ary mila araina akaiky ny momba azy. Misy araka izany ny fifanarahanam-piaramiasa niaraka tamin'ny fikambanana tsy miankina ho fifanakalozana antotanisa. Fantatratsika fa zany WCS zany dia misehatra amin'ny resaka fiarovana ny arena voajanahary an-dranomasina sy ny tontolo iainan'ireo arena voajanahary ka ny voarakitra eto dia mahakasika an'ireo jony madinika amin'ireo faritra izay asan'ny ONG dia misy faritra maromaro eto Madagasikara any amin'ny faritry ny Analanjirofo, any amin'ny faritry ny Diana dia any amin'ny faritry tsy mandrefana. Zany hoe zany amin'ireo faritra izay asany dia nanome favonona amin'ny alalan'ity fanaraha-piaramiasa ity zareo ifanakalo zany tambaovao zay mahakasika an'ireo statistique de pêche de petite pêche amin'ny ankapobeny zay mitondra mankany amin'ny fitantana maharitra ny jony madinika eto Madagasikara. Akoatra izany misy ihany koa ny voka-pikarohana izay tokony ifamizarana ho fanampiana hatrany hiarovana ny arena an-dranomasina zany ny fanazavana. Izay manao fikarohana manokana amin'ireo karazana zava-maniry na biby izay kinendry ny fikambanana. Dia efa nisy nitononoko teo ihany tafiditra ao anatiny ohatra ny resaka alahonko tafiditra ao anatin'ireo azan-dranomasina izay miankina indrindra amin'ny récif corallien. Tafiditra ao anatiny ihany koa ny requin sy ny ray zany tafiditra ao anatiny dia ireo karazana sokatra an-dranomasina izay hita ihany koa fa tafiditra ao anatiny ihany koa ny lomotra ozy zareo any avaratra na resaka alga zany eo rehetra eo dia zahanay ny azona antotanisa mahakasika an'izy ireo mba ahafahantsika miantoka fa ny fiarovana izay atao dia mifandraika amin'ilay hoe ireo arena rehetra voajanahary ireo dia olovainjafy. Totosa androany ny fifanarahanam-piaramiasa teo amin'ny ministeran'ny jony sy ny fikambanana WCS mahakasika izany fifanakalozana izany. Fananana données fiables sy ajoro isan'ny zava-dehibe ary manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena. Fa voambolana fampiasa ny fitondrana ankehitriny ny hoe manara-penitra saingy tsy hita taratra amin'ny fiainam-bahoaka zany. Hoy ny fanazavana tamin'ity androany ity misy amin'ireo foto-drafitrasa no tsy manaraka izay fenitra ambary zay. Antony mazava-dehibe ny fametrahana ny politika nasionaly momba ny kalitao Nela Ranavison.
ny fotodravitrasa no dradradradraina ho manara-penitra ho an'ny fitondrana amin'izao fa tsy manara-penitra ny fiainan'ny vahoaka malagasy manerana ny nosy raha ny fanazavana saka ireo madinika sy sahirana iantsy no mizaka ny antso-jay sy ny fanararotana isan-karazany eto amin'ny firenena tsy misy ny fenitra araina ho an'ny mpanjifa fa saika mandeha ho azy avokoa ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena ary tsy misy ny fanazavana izany ho fanampiana ny vahoaka malagasy amin'ny fisiany manara-penitra amin'ny fiainana tokony apetraka mazava eto amin'ny firenena ny politika nasionaly momba ny kalitao zavatra misongadina ao anatin'ny politika kapobeany makasika ny kalitao io fanatsarana ny environnement any mpanjifa zay ny ilazana azy teny teknika moa le izy hoe environnement bien-être du consommateur amin'ny akapobeany bien-être zany resaka tontolo amin'ny akapobeany mihitsy hoe na manambola ny olona araka ny sokajiny mihitsy zany tokony mahazo ny zavatra zay sahaza azy dia fandraisana eritreretina zany fa tokony mba ho raisiny mpitantana na mpitondra amin'ny akapobeany ho zava-dehibe ny resaka kalitao ny fotoan'androny misy hoe resaka fenitra hainareo ngambany zany manara-penitra tena raisina amin'izay mihitsy zany le izy hoe tokony misy dikany io resaka manara-penitra io ary ny fenitra misy zavatra tena arahana fa tsy zavatra tonontononona fotsiny fa zay mahatonga amin'ny teny hoe ny zavatra rehetra amin'ny akapobeany dia mila manaraka n'io resaka kalitao io zany nodinina androany niaraka tamin'ireo fampisehatra rehetra voakasika izany any politika nasionaly momba ny kalitao avondrina ny hevitra ka olanina ary aoriana izay ho atolotra ireo tompona andraikitra isantsokaziny amin'ny fampiarana azy fa nivoaka alina ny valim-panadinana baccalauréat to Toamasina tsy nahita ampivoarana izay tahapahafahan'izay tamin'ity taona ity voka-panadinana izay nandrasany CSS sampana Toamasina anaovana hetsika fanairana ny fitondram-panjakana mandritra ny 2 andro manoloana ny fanaovana tsinotsinona sy tsy fanomezakasina ny tontolo ny fampianarana eny anivon'ny Université Mpanjakana amin'izao fotoan'izao Erinora Zafimanina Kolo Toamasina Keo zay tsara zay rehefa aveo mahazo vahany eny anivon'ny fiarahamonina ny fandalinana ny mozika amin'ny kolotsaina vahiny hoy raha ny zava-misy eto Madagasikara manokana hoy ny mpanakanto Randrianarso Germain fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Rajery Valy vitsy ireo mpanakanto mivony kolotsaina neti-paharazana anika lasa ambahana eny anivon'ireo tambazotra tserasera samihafa amin'izao fotoan'izao ny fivoizan'ireo mpanakanto zandry ny kolotsaina vahiny Daniela Mino Arso mitotonga nanisehatra ny kanto malagasy amin'izao fotoana vokatry ny fanatontoloana sy ny fivoarany teknôlôjia moderna eto Madagasikara hoy ny mpanakanto Randrianarso Germain fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Rajery Valy tsy toy ny taloha intsony ny fanjifan'ny olom-pirenena ny zavakanto sy ny sanganasan'ireo mpanakanto malagasy ankalasany rona amin'ireo mozika miangaly ny kolotsaina vahiny ny ankamaroan'ireo mpanakanto zandriny safidy io hoe zany ampiasa amin'izao na satsy ampiasa amin'izao fa zao le atao malalaka be ny safidy mpanakanto manao zay zavatra mahafalifaly sy mampilamindamina ny saina fa ny anay eto amin'ny mahazoky anay dia manao revitra fotsiny ihany ny azonay atao hoe maro mikatona misy eto Madagasikara raha miresaka tsika amin'izay malagasy miasa ny fantany apetraka amin'izandrikely ina moa le atao mpanakanto inona ny andraikitra zany mpanakanto zany eo anivona fiarahamonina inona ny fandraisana anjara no mpanakanto anankiray fampolopolopolona ny resaka kolotsaina anatin'ny firenena anankiray zany zavatra tena saropaty zany ankoatra izay olana sedrain'ireo mpanakanto ihany koa ny falafosa ny fanatontosana ny rakikirairay raha ny eto Madagasikara manokana mazava loatra fa mamokatra rakikira anankiray zany dia lafo ndraitra satria eo na fotoana na mironana satria arakanikanikanao tao hoe entaona nanoanana azy akoatra zay ny résidence maro isan-karazana fa ny lafo ny ara-bola no sarotra fa na izany zany ara misy foana ny fandanina amin'ny endriny maro indrindrindra zany na fanatotosana zavatrotran'izao sy mbola aorinan'izao mbola betsaka sarotra zany manatotosa rakikira anankiray
Anisan'ny mampiavaka ny firenena iray ny kolotsaina misy ao aminy ka tokony esi ny fanamafisana ireo kanto sy lenta malagasy nentim-paharazana ho iatrany ny mpanakanto rajery. Mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy eto Madagasikara, any ka lasa fitadiavana laza sy voninahitra fotsiny sisa ny akamaroan'ireo mozika iangalian'ireo mpanakanto malagasy ankehitriny. Tsy tokony agaga ny fitotonga ny letan'ny kanto malagasy vokatra izay. Fasahirana amin'ny famoaham-bokatra ireo tantsaha Moramanga amin'izao fotoana izao noho ny faratsiany lalam-pirenena faharoa araka ny fitarainana voaray manampitrotraka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ateraky ny tsy fanananasa any an-toerana. Isan'ny sakana tsy afahan'ireo tantsaha mpamboly anatin'ny distrikany Moramanga mamoaka ny vokatra ao an-toerana mankany amin'ireo faritra hafa. Ny faratsiany lalam-pirenena faharoa ho niponina ho Moramanga. Ny fahavitana io lalam-pirenena io izay miantoka feno sy manamaivana ny fahasahiranan'ireo tantsaha amin'ny lafiny maro raha ny fanazavana. Raha vita ny lalana nefa dia mety hana tsara satria ny famoaham-bokatra memora ny frais dia memaivana ho an'ny mpanjifa majinika ny ividy sakafo ao amin'ny toerana. Izay zavatra zany dia efa manome fahasoavana ho an'ilay tanàna zay. Dia io zany miankina amin'ny zava-misy koa ny olona satria ny asa sarotra any Moramanga. Tsy hitako zay Ambatoviana ka zao société malaza ao Moramanga ao dia io mpanao lalana manao any tetezana io sy manao ny lala Manjakandriana. Fa ny société sasany mbola vao hoe ao mpanangalana ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ka tsy haiko koa izay tena mbola fandehany amin'iny hoe fitondrana mihitsy miankina amin'ilay izy na hoe tsy maintsy ho atao fotsiny ilay izy fa dia miandry aloha zany. Ankilany, sarotra ihany koa ny mitady asa ho Moramanga amin'izao fotoana. Vokany, manomboka mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana toy ny ari-paosy. Sarotra dia sarotra tokoa ny fandriam-pahalemana ao Moramanga. Indrindra raha vao maizina fotsiny ny andro dia efa mampitaitaina ohatrany hoe mipetraka ny Tamatavy ianao. Tsy manaraty ny Tamatavy akory raha mitenan'izany satria Tamatavy ny efa ohatra hita maso akaiky fa bebetsaka ny mpanendaka ao Tamatavy ao na amin'ny elakelan-trano zany na amin'ny arabe fa amin'ny centre-ville fotsiny ohatra hoe ao midoroboka tsy dia misy an'izay zavatra ireny fa rehefa tsena ny andro no misy mpangaro paosy keo Moramanga. Manao ansoavo amin'ny fitondram-panjakana ijerakaiky io fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa io araka izany ireo tantsaha mpamokatra ao Moramanga. Ny lalam-pirenena faharoa izay tsy ahivana fa nahazoana fitarainana maro tamin'ireo mpitatitra fa ihany koa nampitokona ireo fiara vaventy. Fa ny Tobelanitra Antananarivo Avaradrano no nisitraka ny fitaovam-pianarana tamin'ny vidy mirary izay karakarainy ny vehivavy malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity. Hetsika izay nahafa-pasahirana no ray aman-dreny tonga nanjifa tany an-toerana. Itorampitso ao afiaferany ity hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ataony VMMM ity. Hanamaivanana ny fasahirana no ray aman-dreny indrindra amin'izao akatoko ny fidiran'ny mpianatra. Izao lafim-baovao hafa mahakasika ny tontolo ny fampianarana. Anatanteraka salon des études universitaires et formation ao amin'ny district Anatsimindrandu ny 4 sy ny 5 aogositra ho avy zao ny ZRK event hetsika iarahan'ireo université sy toeram-panofanana mandidina ny 28 anampin'ireo mpianatra ano fianarana tsy lavitra district Anatsimindrandu. Andiany voalohany amin'ny etsika karakarain'ny ZRK event ty atao mandritry ny roandro ity ary salon des études voalohany ho an'ny district Anatsimindrandu ihany koa eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fanofanana arakasa indrindra ny fanohanana sy ny fanomezana torolalana ho an'ireo tanora maniry ano fianarana any ivelany. Ankoatr'ireo teboka mampiavaka azy amin'ny etsika fahitaty izay zava-baovao maro no hita mandritra ireo roandro ireo. Voalohany indrindra aloha zany dia ho an'ny bachelier mazava ho azy hoe ahoana no anohizan'ny fianarana any amin'ny université. Ny faharoa indray mety hoe ny sekoly nandehanan'ilay olona teo aloha tapitra hatreo amin'ny licence ohatra nefa izy mbola te hanohy master na doctorat dia misy école ihany koa afaka mandray azy ireo ao anatin'izay. Ary ny fahatelo dia misy formation ihany koa tsy voatery hoe anana baccalauréat fa niveau lycéen le olona zany ohatra hitenenako an'izany hoe te hanao formation management izy te hanao formation en langue indrindrindrindra ihany koa ary te hiditra sady amin'ny sehatry ny asa amin'izao moa ny tanora betsaka ny ohatra call center ohatra dia afaka mitsidika izany manao formation. Eo ihany koa izay hoe tsy eto Atsimindrandu ihany
ny cible fa ho an'ny rehetrarehetra satria misy raha tsy teny avy any amin'ny faritra dia misy ampiraty eto amin'ity toeranyity zany a misy anko avy any amin'ny ville araka ny meko exemple teo zany ary a farany any avy any an-dafy karazany efatra no isongadina mandritra ny etsika ny fitsoratana anarana avy hatrany amin'izay sekoly maharesy lahatra ny mpitsidika ny torolalana ho an'izay sampam-piofanana fidina ny famparatiana ary ny famelabelara-kevitra mikasika ny fomba rehetra atao raha anohy fianarana any ivelany sy 80 000 ny programme sy ny cours afaka isafidianana ao dia misy plus de 700 université zany eratany amin'le top destination rehetra misy le destination malaza zany hoe États-Unis, France, Canada, Suisse reny zany misy daholo dia amin'ny salon zany zay no anazava rehetra ny momba ny zavatra omenay dia amin'le conférence koa anazavan'le orientation zay hoe zaratra kefa zany docteur Dina hoe ahoana ny fomba sy ny lalana ahafahana mivoaka any ivelany mety misy karazany roa hoe misy le miantotena dia misy ny bourse extérieur dia tongava mako fa ho azavaintsika zany dia misy Q&A session après zany afaka mametraka fanontaninana reo tsy aivina maimaimpona ny fitsidiana mariditra ireo roa andro ireo eny amin'ny Analamanga Hotel Tanjombato ankoatra ireo mpiara-miasa sy mpiara-miambina antoka samy hafa isan'ny manohana sy manampy betsaka amin'ny fikarakarana ity efitra ho fanampinan'ny mpianatra ity ihany koa ny Cool TV FM. Anyvelany amin'ny alakamisy ho avy izao no hanomboka ny famoahana rano amin'ny tobo nokleary ao Fukushima izay simba vokatry ny fipoahana 12 taona lasa izay fanapa-kevitra izay tsy eken'ny mponina ny antoerana indrindra fa ny fanjakana sinoa amin'izao fotoana. Misy ny roiroy eo amin'ny fanjakana sinosiny any Japon amin'izao fotoana anton'izany ny fanazavana ny fanapa-kevitry ny ao Japon izay anariana ranomaloto any amin'ny ranomasina taorian'ny fipoahana tobo nokleary 12 taona lasa izay raha ny fantatra rano ray faingo-dimy tapitresa litatra no oariana any amin'ny fahadra-masina amin'ny alakamisy ho avy izao naneo ny evo manoloana izany ny gouvernemanta sinoa ary nilaza fa ho an'ny olon-drehetra ny ranomasina ka tsy tokony lotona tahaka izany ankilany nisy ihany koa ny hetsika tao a Japon mikasika ny tsy fanakena ity fanapa-kevitra ity tao hoe ireo mponina izay nilanja sora-bave teo alohan'ny braon'ny prime ministre any an-toerana isany amin'izany ireo mpanjono ao Fukushima izay mandahatra amin'ny farany fanapa-kevitra manay amin'ny fahasimbany nisy teatry ny fanjonona raka izany izy ireo na efa 12 taona lasa aza no nisy ny loza. Tapitra treto ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany veloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.